Tamin'ny 13 septambra tamin'ny 2024 tany New York tsy nekeny ireo firenena tandrefana miseho ny fianakaviam-be resan'ny pirenena ho mpikambana ao amin'ny firenena mikambana i Palestina. Kanefa mahagaga tany Paris tamin'ny 1 oktobra 2024 no raisina tao amin'ny UNESCO i Palestina ka firenena 770 no nandatsabato. 700 amin'ireo nanaiky any Palestina hiditra ao amin'ny UNESCO. Anisan'ny nanaiky Chine, Russie, Brésil, Inde hatramin'ny Frantsa aza. 440 no mitsipaka. Anisan'ny tsipaka Israely, États-Unis, Allemagne, Suède. 20 nanao abstention, zany hoe tsy nilaza ny heviny. Anisany Italie, Pologne, Danemark, Japon, Suisse. Ny fanontaniana mipetraka dia ity: fa inona mba nataon'ny solotenan'i Madagasikara tamin'izany 17 oktobra 2024 zany? Nanao ny adiny kanosa mahazatra ny malagasy izy nivoaka, dia sady tsisy an'ireo nanaiky, tsisy an'ireo nitsipaka, tsisy an'ireo nanao abstention. Raha milaza ireo Bolokim-bazaha fa tsy afaka hiolonolona i Madagasikara, tsy afaka hanao autarcie, ny nametrahany Mamodabasy taratasy nangataka hiditra amin'ny firenena mikambana tamin'ny 13 septambra 2024 no mampiseho fa misy vondrona roa mifahamahavalo eto amin'izao tontolo izao. Andaniny ireo firenena tandrefana ny fianakaviam-be resam-pirenena mahazatra ny malagasy tsy manaiky ny fidiran'ny Palestina ao amin'ny firenena mikambana. Ankilany ny firenena sisa rehetra nanao tehaka ampitsanganana standing ovation naharitra 2 minitra mahery raha nasehony Mamodabasy tamin'ny fivoriam-be ny firenena mikambana teo anatreny ireo filoham-pirenena sy ireo filoham-panjakana 100 mahery ny taratasy fangatahany Palestina hiditra ho mpikambana ao amin'ny firenena mikambana. Manana any Jerosalema atsinanana ho renivohitra araka ny nifanarahana tamin'ny 4 Jona 1790. Tsy anisan'ireo nitehaka ny solon-tenan'i Madagasikara kanosa satria natahotra sobedy ny fianakaviam-be resan'ny pirenena ka tsy mahazo ny fankatoavany. Tsy nasehony TVM ny sarin'ny Mamodabasy nahazo tehaka standing ovation. Ny any sary nasehony TVM dia ny filoha-rajoelona nandray fitenena. Tompoko lasy, tompoko vavy, izay no dinidinika azontsika nentina tao anatin'ity fotoana ity. Mitety lohahevitra maromaro isika teo ny raharaha GIKM, raharaha Madagasikara, ny raharaha mpifidianana, izahantsika noresahana ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ny endrika isehoany izay fifandraisana izay. Itony fifandraisana iraisam-pirenena itony moa dia tokony miorina eo amin'ny fanajana fepetra fototra. Anisan'ny fepetra fototra ny fanajana ny tsy fitsabatsabahana, principe de non ingérence, ny fanajana ny fiandrianam-pirenen'ny tany, ny principe de souveraineté, ary ny fanajana ny fahaleovantena ny firenena, principe d'indépendance. Indrindra koa ny fanajana ny fitoviana, principe d'égalité eo amin'ny tany sy ny tany. Noresantsika no hoe inona ny tolotra politika fandinika sy fieritreritra. Noresantsika no hoe atraiza no endrika sy ny fomba namahana n'ity Kristy ary iza no sehatra tokony mahavahandray. Ary dia nofaranantsika moa tamin'ny firesana ny tranga iraisam-pirenena tahaka ny raharaha Edward Snowden sy ny tranga taty amin'ny firenena Afrika, Egypte anisan'ny nakatsika ohatra. Ireny trangan-javatra ireny, ireny resaka natao ireny dia farafakeliny mitondra fanazavan-tsaina ho antsika tsirairay. Farafakeliny misy karazana fiovam-pijery, fiovam-pietsika takiny ny vanim-potoana misy ao anatin'izao raharaha sarotra eto amin'ny firenena izao. Ary indrindra moa
eo amin'ny lafiny ara-panahy izay tsindriana matetika ato anatin'izao dinidinika izao dia ny mba hahatongavany tsirairay hanana fahaterahana indray ao anatin'izay fiarahana, ao anatin'ny fifandraisana indrindraindrindra amin'Andriamanitra satria ity Madagasikara tsika ity dia tany izay everina fa manana lalana, manana tanjona ary manana indrindraindrindra an'izay fiverana ny amin'ny mahafirenena mitokana kokoa azy raha oharina amin'io Afrika io. Ka everina tompoky lahy sy tompoky vavy fa dia ho haintsika ny hampaniry, hampamokatra anireny hevitra ny fampisarana ireny. Anjarantsika izay ny eny koa no mizara any amin'ny manodidina, nefa rano ve tsy hanao tasiny menaka na ara-panahy na ara-pahalalana izany zavatra izany ka dia ho hitantsika eny ihany ny ho ateraka izao resadresaka sy dinidinika izao. Ho hitantsika eo ihany ny ho fivoaran'ny raharam-pirenena, ho hitantsika eo ihany mety ho fiantefan'ny hoe fiovampietsika any amin'ireo etamajoro politika mijoro ankehitriny. Zany rehetra zany ny Andriamantoa Raintsoanary no isaorana anao mitafotafo tsy mitsahatra manao an'ity ady miezinezina ary tsy vitan'ny ady miezinezina fa sarotra dia misaotra indrindra nitondra indray resadresak'izay ary voaray ilay afatra izay tao hoe goavana koa tao anatin'izao dinidinika izao ny amin'ny fitrotroana ambavaka anao sy ny ankohonana izay inoko fa ny mpiaino antsika tanatin'izao fotoana izao dia hanatanteraka koa an'izany adidy izany satria ny vavaka ny maro mahatakadavitra dia misaotra ary manao veloma mandra-piteny indray tompoko. Misaotra anao namany Ismaely, misaotra ny namana Noely endreny an-tenena, misaotra ny mpiaino naharitra hatramin'izao, misaotra n'Andriamanitra mbola manome antsika tombonandro sy ame isika rehetra tompoko tahin'Andriamanitra. Dia ho atolotray telo mirahalahy ho antsika any an-tokantrano ary ity hira aleoko ny anakatonantsika an'izao dinidinika izao. Ity hira ity dia manandratra ny hatsara, ny akanto, ny masarobidy na ny tantsika na isika izay atao hoe miaina eto amin'ity Madagasikara ity ary indrindraindrindra moa safidy entitra sy matanjaka no asongadin'ny mpihirany aminy hoe afa kokoa ny hira mitory, hira fitoriana ary afa kokoa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra ary dia izay no irariana antsika rehetra ahitany mazava ao ambadika izao dinidinika izao. Manao veloma mandra-piteny ary Noel Randrena Antenaina, Raintsoanary, Ismael